Andriamanitra ny araba ho antsika rehetra. Tamin'ny farany herinandro no teto amin'ny mety Madagasikara dia naminaviana hoe mety hisy vidiana ny maripana aty amin'ny faritra Voatany sy tamin'ny faritra Atsimo iny. Dia rehefa azy moa ny marijefo dia voaporofo fa nisy vidiana tokoa ny maripana satria raha tany Fianaratsoa zao nomaly dia tafidina 4 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, ny ambony indrindra eo amin'ny 12 degré Celsius, zany hoe tafidina tany amin'ny 5 degré Celsius zany raha oharina amin'ny tokony tena izy. Ny androany indray dia tafidina 3 degré Celsius ny maripana tamin'ny faritra Vakinankaratra iny. Ny teto Antananarivo moa dia tafidina 9 degré Celsius. Marina fa ireo atotanisa resaka ireo dia refesina amin'ny toerana tsy tratry ny masoandro sy rivotra, zany hoe ny vatan'olombelona zany dia mbola matsapa mangatsiatsika kokoa noho ny maripana andresaka teo iny. Dia raha bangona tokana zany dia tafidina teo amin'ny 4 hatramin'ny 9 degré Celsius zany ny maripana teto Voatany sy tamin'ny faritra Atsimo iny tamin'ny 3 andro lasa zay raha oharina tokony amin'ny maripana amin'ny volana Jolay. Dia vinavinana mety hisy fiakarany tsikelikely amin'izay maripana io manomboka rapitso. Ny any an-dranomasina moa dia 9 tsikelikely ny avy ny onja. Toy izao indray ary zany no vinavinany toetrantsika rapitso maraina. Vinavinaina hisy orana malefaka ny aty amin'ny Antala, Nalanjorofo sy aty amin'ny faritra Tsinanana aty. Amin'ny faritra Mangoro iny dia mety ararana erikery indraindray. Ny faritra sisa moa dia fandihy maraina sy masoandro na ibalika masoandro fa na zany dia vinavinaina mety hisy zavona vao maraina ny aty amin'ny ilany andrefany Atsimo andrefana sy amin'ny ilany andrefany Orombe sy Otomatsiatra iny. Raha ny tolakandro indray dia mbola eritreretina mbola toetra vinavinaina toetra aty amin'ny faritra Antalata iny orana malefaka torak'izany koa aty amin'ny faritra Nalanjorofo. Fandihy maraina sy masoandro aty amin'ny Morotsiraka Tsinanana aty dia balika ny masoandro amin'ny faritra sisa. Zany hoe dinadina ny maripanantsika zany, misy fiakarany kely zany ny maripana nakatra 5 degré Celsius ny Vakinankaratra aty, 9 Antananarivo sy Fianaratsoa dia nakatra 14 degré Celsius ny aty amin'ny faritra Tolagnaro aty raha 12 degré Celsius izy ny androany. Izao indray zany ny maripanantsika rapitso atoandro. Rapitso atoandro dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny aty Voatany. Dia nahitana fiakarany ihany koa ny maripana ambony aty amin'ny faritra Tolagnaro satria raha 20 izy maly dia vinavinaina tafakatra 20 izany rapitso. Ny faritra sisa moa dia tsy nahitana fiovana firy indrindra ny aty amin'ny faritra avaratry ny Nosy aty. Izao indray ny vinavinany toetrandro amin'ireto tanàn-dehibe reto. Balika ny masoandro any Paris, fandihy maraina sy masoandro any Nairobi sy Johannesburg. Ny toetrandro amin'ireto nosy manodidina antsika reto indray dia ibalika ny masoandro any Mayotte sy La Réunion, fandihy maraina sy masoandro any Maurice, Comores sy Seychelles. Izay indray no afaka atolotra anao androany metaka manam-peona indray veloma tokoa.